Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny valifaty tsara indrindra dia ny fitiavana. Izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ny ety anio ety. Marobe ry havana no mitonona ho kristianina, fa vitsy ny miaina ny fiainana maha-kristianina. Ny ankabetsahan'ny olona dia mitondra ny fiainany araka ny eritreriny, araka ny safidiny, araka ny fihetsehampony ihany. Ilay mbola ara-nofo be. Fa itsika kristianina dia tena mitondra ny fiainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka izay hitarihan'ny fanahy. Na dia mifanohatra amin'ny eritreritranao sy ny safidinao sy ny filanao sy ny fanirianao azy ny tenin'Andriamanitra dia izay no atao, satria mino isika fa izay no azahoantsika fiainana. Ary raha ny tenin'Andriamanitra ny jerevantsika dia tsy mampianatra antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra hamaly faty. Fa ny zambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izao manao hoe tiava ny fahavalonareo, manaova soa dia mampisambora. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia hoe tiava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo. Jesosy no niteny an'izany teny izany. Ary mbola mafisy ny romanina izany ny amin'ny hoe ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe any fahamaliana izao no hamaly ho Jehova, hamaly faty. Izany ny zavatra indraindray tiantsika ho atao. Te hanao maharary koa tsika rehefa natao maharary. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izany. Tsy izany no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 12:20 manao hoe raha nona ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaeta izy, omeo sotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ao an-dohany. Inona moa dika izany hoe manambatra vainafo ao an-dohany? Izany hoe isaky ny manao soa, isaky ny manao soa ny fahavalonao ianao dia ity ny lohany dia asiana ohatry misy vainafo apetraka ao tsikelikely foana eo amin'ny lohany io dia farany hamay io, tsy ho zakany io, tsy tafapetraka amin'io izy. Fa tsy maintsy ho tonga saina izy ny amin'ny hoe fa ahoana ity olona ity. Ary eo no tena ahitana ny maha-kristianina antsika. Izany ny tena fijoroana vavolombelona tsara indrindra ry havana. Anehoana ny maha-kristianina antsika. Tsy ny filazana hoe za kristianina, asehoy amin'ny fiainanao ny maha-kristianina anao, karakarao ny fahavalonao. Tiavo izy, omeo hanina izy, mivavao azy. Itsika dia tsy mitolona amin'ny nofamandraozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy manana fahavalolona isika. Ary tsy fomba fitenin'ny kristianina mihitsy hoe rafivaviko, rafilahako. Fa ny devoly ny fahavalontsika. Ny devoly fahavalonareo izy. Izany hoe ny devoly no fahavalontsika. Tsy manana fahavalolona isika kristianina. Ary Jesosy Kristy dia nampianatra antsika mihitsy. Rehefa teo ambony hazo fijaliana izy dia mbola nangataka izy hoe raha eo mamelany ngelony fa tsy fantany izay ataony. Mbola nifona ho an'ny fahavalony izy izay namono sy namantsika azy teo ambon'izany hazo fijaliana izany. Afaka ny anao an'izany ve ianao? Mety tena naharary, mety tena niatra manaina, mety tsy fantatro izay fanalam-baraka na tena hoe zavatra mafy nataon'ny fahavalo anao. Mety olona ampiasana ilay izy, mety ny vadinao ihany, mety ny zanakao, mety ny ao amin'ny fiangonana, mety ny pasteranao mihitsy aza. Tena hoe mandrafy ianao, mankahalanao amin'ny fomba rehetrarehetra ka mamotika ny fiainanao amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy. Tsy voatery anao ny ataony ianao, tsy voatery hamaly azy ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika manao hoe aza mety resy ny ratsy ianao, fa reseho amin'ny soa ny ratsy, reseho. Ny soa tompoko dia mandresy ny ratsy, ny mazava mandresy ny aizina, ny fitiavana mandresy ny fankahalana. Ary asehoy ny maha-kristianina antsika. Asehoy ny maha-kristianina anao. Fa raha ohatra ianao ka anao tahaka ny fanaon'ny jentilisa ihany, hamaly faty, dia tsy hita izay maha-kristianina antsika. Indraindray manko isika rehefa ohatra ny fahavalo ka nona dia ozy hoe sy tsara ho azy izay. Mbola aizany azo an'io. Mbola iriko mihitsy aza, mbola ohatra izao kokoa ny mbola iseho aminy ahitany tsara mihitsy hoe aza mikitikitika. Fa tsy izany no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika fa raha lavo ny fahavalonao, areno izy, ampio izy, asehoilany mihitsy ny alehibe ny fitiavanao. Fa ho hitanao tsara fa amin'ny fotoana izay anaovanao an'izany, tsy ho adin'ny olona mandrakizay ianao. Ary eo no tena atsapahanao ny amin'ny hoe izany ny tena vahaolana, izany ny tena zavatra tsara indrindra. Tsy ilaina no mifanenjika, tsy ilaina no mifanao valifaty, tsy ilaintsika kristianina izany, tsy misy maha-kristianina antsika raha izany no ataontsika. Ny zavatra izay tokony atao dia izao, karakarao ny fahavalonao, ataovy izay mahasoa azy. Dia hoy izy ianao manao hoe ka izany ndray no foteran'io rehefa avy eo. Tsy mampianatra antsika an'izany ny Tompo. Andriamanitra no miaro anao. Ary izany nambarany eo amin'ny Luka izay nivatsitsika teo ihany hoe raha manao izany ianao izy ho lehibe ny valim-pitianao.
ary zanaky ny avy indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Toetra n'Andriamanitra mihitsy zany. Tsy mamaly faty antsika ny Andriamanitra amin'ny ratsy izay ataontsika fa mora fanahy amin'ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ary zany ny toetra ny raintsika dia tokony ho toetrantsika koa. Zao are manomboka zao fitiavana no valifaty tsara indrindra. Tady dio zay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.